Vatimpana etni pasteur Barbier Kristina. Midika hivavaka antsika ry havana. Raha io bebe tokoa ny famindramponao sy fitiavanao. Ianao mantsy Andriamanitra mahefana izao rehetra izao satria nahary an'izao rehetrarehetra izao. Manao ny fahefana ety an-tany ka hatrany an-danitra. Hainao ny mbola mampitombo ny andro iainanay. Ka noho izany fahatsaranao sy fahalebiazanao izany, ny ankohofanay manoloana ny fitiavanao. Amin'ny alalan'i Kristy Jesosy zanakao izay efa maty ho anay, no ahafahanay koa manantona anao ampasahiana ary ampanetretena ny ankohaka manoloana ny antsonao. Saotra Jesosy fa velonay na izahay. Tsy mendrika an'izany mangataka nindra fonao hatrany, satria vao misokatra tokoa ny masonay, na ny fisainanay manginany fatatrao satria mahita izay miafina rehetra aty anatinay ianao. Koa milelatra ny tongotra masonao Jesosy, diovy izay rehetra tsy namboleny tananao Tompo, azahoana indray miaino ny tenin'ny fiainana izay tianao indray ambara amin'ny alalan'ity mpanompo tsy mahasoa ny kinendrinao androany hizara ny filazantsaranao. Fa na masonao anie hiaraka aminay tsirairay avy, na hizara ny teninao zany, na izahay handray ny teninao. Mitenena Tompo, mitenena Tompo araka ny fombanao mangetaheta sy maniry ianao ny fananay. Amen. Miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta ry havana ary mbola mpitombona amintsika lalandava ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Ny lohatenin'ny fampahirezana izao maraina izao dia manao hoe tsy afohin'Andriamanitra ny sakaizany na dia maty aza. Tsy afohin'i Jesosy ny sakaizany na dia maty aza. Jerevantsika ny filazantsarany Jauna, filazantsarany Jesosy Kristy azafady tompoko, nosoratan'ny Jauna toko faha 1:12 ka hatramin'ny faha 4:10. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izay teny efa fantatrao loatra izany. Jesosy no nahita azy nitomany sy ny jiosy izay niaraka taminy nitomany koa, dia vonto ny fanahiny ka tora-kovitra izy ary hoy izy, aiza moa no nandevenanareo azy? Dia hoy ireo taminy, Tompoko, andeha izaha Jesosy nitomany. Dia hoy ny jiosy, akory dia lehibe ny fitiavany azy? Fa hoy ny sasany, moa tsy hain'ilay ity izay nampahiratra ny mason'ilay jamba va? Ny manao izay tsy ho ahafaty andrea lehilahy ity? Dia vonto indray ny fanahin'i Jesosy ka nakeo tamin'ny fasana izy ary zohy izany, sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesosy, esory ny vato. Hoy Marta anabaviny maty taminy, Tompoko, maimbo izy zao fa efa efarany izay. Hoy Jesosy taminy, tsy voalazako va fa raha hino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia nesoriny ny vato. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe, raha misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao, ary raha izaho dia fantatro fa miaino ahy mandrakariva ianao. Fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany, mba hinony fa ianao no naniraka ahy. Ary rehefa nanao izany teny izany izy, dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, ry Lazarosy, mivoa. Dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony, sady voafehiny mosara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, vahao izy ka aveo lao andeha. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tonga tao Betania Jesosy, fa efa nampalazainy Marta sy Maria nahafaty an'i Lazarosy. Efa reny raha teo fa maty Lazarosy sakaizany, ary amin'izay indrindra no nahatongavany ry havana malala. Sakaiza tsy mba manary ankasarotana Jesosy ry havana, ary tena manana tokoa nge izay manana Jesosy. Ary dia
izany no mbola ataony amin'ny sakaizany mandraka kehitriny. Ka niza ny sakaizan'i Jesosy dia afaka tanterahan'i Jesosy amin'izany. Ampy ho kiadinao ry havako sy ho reharehanao ry havako Jesosy Kristy. Indrindra fa amin'ny andro izay atsiarovanao hoe fahoriana sy alahelo mafy dia atao voampy ary ho reharehanao Jesosy. Ary na dia toa tsy hitanao faingana azy ny fahatongavany ao amin'ny fiainanao na amin'ny fiainam-panahinao, dia izao ny fampahirizana lazaiko aminao amin'izao voalohany izao hoe andraso ihany izy fa misy antony mahasoa anao matoa mampiandry izy ry havana. Vonto ny fanainy teto amin'ity tantara ity ry havana. Torakovitra izy araka ny voalazan'i Jaona. Ary dia zavatra tena hoe nanindrona ny fanahiny loatra ny nahita ny ranomason'i Maria sy ireo izay niaraka taminy. Atao hitany tokoa araka n'izao teny izao ny fibitabitaky ny devoly izay efaly mahita fahavoazany ny hafa zany. Dia vonto, tena vonto ny fanahin'i Jesosy. Nirehatra ny fony ary torakovitra izy araka ny tantara. Tsy noho ny fatahorana fa noho ny fahafanam-po sy ny fahatezerana izay tao anatiny tamin'ny devoly io sy ny fahafatesana izay hoe nampahory ny sakaizany ry havana. Ary dia izao tantaran'ny Lazarosy izao dia tsy hoe akory Lazarosy irery ihany no mety ananan'i Jesosy fo mety hafana angorakoraka sy torakovitra tahaka an'izao fa araka ny voalazako teo ambony ry havana fa na dia izao sy anao koa azy raha anatin'ny zavatra manjotsika dia tsarova fa tsisy sitraky ny Jesosy ny ampahory ny sakaizany. Ka dia niandany ry havana Jesosy amin'ny sakaizany aoka zany ho tsapatsika niandany amin'izay sakaizany Jesosy ka izay manimbatsika dia mampirepo azy zany ry havana. Halany angeny fahotany, halany angeny fahafatesany, halany angeny devoly fa zao kosa isika dia tiany dia tena tiany isika ary koa dia tiany fongarana daholo ireo fahavalontsika ireo ry havana. Eny indro ary lasa nakany fasana izy araka ny tantara. Lasa izy nakany amin'ilay voababony fahafatesany notadiaviny mihitsy ny toerana nasiany azy. Tsy mba fony Jesosy tokoa matsy ny maty. Na dia maty aza ny sakaizany ry havana fa zao ataony tena didiny, ataony tena raharaha mihitsy ange ny mitady ny fasana zay ny levenany. Zany dia fitiavana mahagaga ange zany fitiavan'i Jesosy zany fitiavana tsy mba miavona, fitiavana maharitra, fitiavana manaraka hatrany am-pasana. Zany fitiavan'i Jesosy zany. Ry havana malalo amin'ny tompo ry havako raha misy amintsika potraka amin'ny fahotana, raha misy amintsika maty amin'ny fahotana, na hitan'ny olona na tsy hitan'ny olona tsarovy fa tsy mba manadino anao Jesosy. Tsy mba manadino anao Jesosy mbola tadiaviny ny ahita ny fasana izay ilevenako sy ilevenanao, ny fahotana izay nahafaty anao, izay nampisaraka izy anao taminy ary indrindra tamin'ireo kristianina namako sy namanao. Indro mitomany Jesosy araka ny voalaza eto. Jesosy mitomany hoy Jaona, teny foy de foy, teny romonja, miteny mantsy io ranomaso io. Akory ry havana ny halehibe ny fitiavany ny sakaizany ry havana, akory ny alahelony noho ny fampahoriana ataony fahafatesana amin'ny sakaizany ry havana malala, akory ny faniriny mba hazahoany ny fotsika koa ho tia azy ankehitriny ry havana malala amin'ny tompo. Ry havako ny toetran'i Jesosy hita amin'ity tantara voalaza eto ity dia mampiseho azy ho olona sy havana izay mety miara-miory sy miara-mitondra ny mafy sy ny sarotra izay manjo antsika. Azadino zany. Zany no hafatra tian'i Jesosy ho fantatsika aloha voalohany. Ary ny antony nampisehoany zany dia ny mba nanantsika koa fo ry havana, fo mifamatotra amin'ny azy. Nefa tsy avanatia fotsiny Jesosy, tsy avanatia fotsiny izy fa tompo sy Andriamanitra mahery izy. Jereo angeny nataony ry Lazarosy mivoa hozy izy. Dia inona ny zavatra seho? Voaka ny maty. Herin'Andriamanitra zany ry havako, izy no mahay miteny ny tsy misy ho amin'ny misy. Izy no naharina izao rehetra izao, izy no nisy mpiainana ry havana.
izy no mahay milaza amin'ny maty hoe mivoaha, dia hai Jesosy izy irery any hoe manatanteraka an'izany. Koa inona indray ry hafa koa? Inona indray no atahorantsika raha Jesosy no sakaizantsika ny fahafatesana ny fahavalo farany. Raha resy matsio dia tapotra resa avokoa ny fahavalo rehetra. Tsy misy afa-tsy ny fiainana mitondraka be dia be, koa dia afaka ry havana ny ranomaso rehetra. Raha mba azotsika po tsara manko izany fitiavan'i Jesosy sy ny heriny izany, dia toa fatratra ery tokoa ny fitiavantsika azy sy ny fifikeratsika aminy bebe kokoa ry havana. Angamba mety hisy anao hoe sambatra ry Marta sy Maria ry Lazarosy nahita azy fony nisy tetỳ an-tany ka nahazo tokoa ny sakaiza taminy, nahazo nampiatrano azy. Nefa ry hafa koa, zao ny ampahirizako anao zao maraina izao. Zao sambatra izay tsy mahita nefa mino an Jesosy. Ary ataoko fa misy amin'ny kristianina na vitsy na maro izay efa koa nampiatrano an Jesosy nge, efa sakaizany ataony famantanana nge, efa raiki-pity aminy. Fa zao tsy mba mahafoy azy akory, tsy mahafoy azy intsony amin'ny fikitra aminy. Fa zao matsiaro ny hamamy ny firaisany aminy. Reny kristianina reny dia antokony Maria sy Marta ry Lazarosy ihany nge reny. Ary isika rehetra ankehitriny koa dia tadiavin'i Jesosy ary ho sakaizany, tena ho sakaizany tokoa. Tsy anareo izy Jesosy mifidy ahy, fa izao ange mifidy anareo tsy ataoko tsy hoe mpanompo ange anareo izy Jesosy, ataoko hoe ianao izy sakaizako. Dia zao indray manaraka ary, inona indray no zavatra niseho ilaza ary i Jesosy rehefa amelona ny Lazarosy. Esoriny vato izy, esoriny vato. Izy vato lehibe mantsy izay nanetsina teo am-baravarapasana, ka raha mbola navela teo amin'ny nahafaty azy zany ny faty dia zao dia ilaina tokoa io vato io, sitrany ahay zany mba hiaro ny faty tsy ho simba amin'ny nahafaty azy. Fa zao rehefa tonga Jesosy dia hoy Jesosy hoe asory io vato io hozy izy. Io zany no nanakona azy tsy ho hitan'ilay tompony fiainana. Hainy Jesosy nge nampikodian'io vato io azony atao koa ny baikony anjeliny hoe batanareo io, kisanareo any io. Fa zao misy tanjona koa nefa tiany Jesosy izay tiany anjara andraikitra anireo izay nanatrika an'izany zava-mahagaga izany, mba ho voninahitrin'ireo mpanaraka azy koa ny mba hananany hoe hanana anjara amin'izao famelomana ny maty zao ry havana. Ataoko fa misy nafana fo ny farombaka namaisitra ny vato tokoa, raha vatany vao nandreny baikony Jesosy izy. Afaka malala ao amin'ny tompo inona koa moa no tiany tompo ho afatra ampitaina amintsika amin'izany. Misy maty koa ry havana amin'ny mety hoe amin'ny ara-panahy maro manodidina antsika, mety tiany Jesosy ho velomina koa ankehitriny. Koa izao sy anao rahalahy, izao sy anao ray aman-dreniny, izao sy anao zanany, izao sy anao mpiray-petsapetsa aminy, izao sy anao havany, izao sy anao fianakaviany, izao sy anao iray fonenana aminy. Itsika mihitsy no tiany Jesosy hanana anjara amin'izany famelomana izany. Zao ny baikony Jesosy ary esoriny vato izy izy, esoriny vato. Ka andao rery avako antsika, andao tsika tsy hijery amin'ny hoe ny zavatra mety fahasamy hafatsika maha olombelona atsika, indrindra ao anatiny sehatry ny asan'ny fanompony. Fa andao raha mety re anao hoe andao re tsika iray fo iray saina anatanteraka ny tenin'ny tompo hoe mba ho ray ihany izy rehetra, anaisitra ny vato re fa maro ane mila vonjy. Andao esorina kely ry havana ny ambopotsika, andao esorintsika kely ry havana ny mety tsy fitovizantsika hevitra. Fa andao re raha mety re anao mianaran'i Jesosy avy any Nazareta, hiaraka hanala ny vato re isika, fa izany ihany no ahafahany zao tontolo izao mbola miaina anatin'ny maizina ahita ry havana ny mazava. Esory ny vato, zany hoe esory re ny vato eo amin'ny varavara-pasan'ny fotsika. Ndao re mba hahaizan'i Jesosy Kristy mamelona ny hafa, mamelona ny manodidina antsika. Eny mety mamelona antsika ihany koa za fa mentsika zao koa mety anatin'ny fahafatesana amin'ny ara-panahy koa
andao re esorina re ny fiavana vonana, andao re esorina re ny fitiavatena, andao re esorina ny tsy finoana re andao esorina re ny zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, sakana tsy azahoan'ny olona fahavelomana, indrindra ny fiangonan'Andriamanitra. Andao re apetraka mihitsy aloha izay mahay izao ahy, tsy mahay anao, fa andaotsika hanaraka ny baikon'i Jesosy, hiaraka nesitra re ilay vato raha mety ianao, raha mpanompon'Andriamanitra marina tokoa ianao, raha kristianina marina tokoa ianao, fiavana malala amin'ny tompo. Mbola misy ange raha koa eto nomen'ny tompo izay nasain'ny Jesosy rehefa nanesitra ny vato, dia nisy zavatra manaraka koa. Ahoana ozy izy? Vahao izy ka avelao handeha. Vahao izy ozy izy ka avelao handeha. Ny tenin'i Jesosy mantsy ry havana dia nahavelona ny Lazarosy. Tena nahavelona ny Lazarosy. Nitsika zany Lazarosy satria mahery ny tenin'i Jesosy dia miarina izy. Ka tamin'ny nahafatesany dia zao dia mivezina ny tanany, mivezina ny tongony, sady voafemo sara koa ny tavany araka ny fanao amin'ny maty zany. Fa dia mbola teny any ry havana, teny amin'ny ireny fatotra rehetra ireny ry havana malala ao amin'ny tompo. Ary dia hita fa tsy nahay nandeha izy, tsy nahay nandray, tsy nahay nijery, ary angamba tsy nahay miteny na nandre loatra koa aza. Efa velona izy saingy tsy mbola afaka nanao na inona. Hafa moa tsy matahotra ve zany ry havana malala amin'ny tompo? Afako. Afatra ataon'i Jesosy amintsika koa dia ity, vahao izy ka avelao handeha. Ao amin'ny fanarahana an'Andriamanitra koa ry havana, na dia efa nanolo-tena aza ny olona iray koa kristianina, nefa manana an' Jesosy Kristy tompo ho tompo sy mpamonjy ny fiainany ry havana, dia tadidio fa mbola misy any ny voagejany fehipaty ny tongony sy ny tanany. Zany hoe eo ihany izy, mety miditra am-piangonana ihany izy, mety mivavaka tahaka an'izany fa zao tsy afaka mihetsika ary tsy afaka mandray anjara amin'izany hoe fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny maha hoe kristianina azy zany. Tokony manana didy ampandrosoana sy ampiroboroboana ny ambaindain'ny fanjakan'Andriamanitra. Zao ry havana nefa anjarantsika izay efa matanjaka no hanoro azy izay mety hataony. Ka misy koa nefa na dia hatoro azy izy mafo, fa dia zao iny anjaran'i Jesosy iny, fa tsika moa dia samy mijinja izay afafintsika rehetra amin'izao tany izao ry havana. Toroana izy izay tokony hataony amin'ny maha-kristianina azy. Ka io le fanoroana amin'ny maha-kristianina azy io mantsy ny tena sarotra indrindra amin'ny fitorinan'ny filazantsara amin'izao, satria dia betsaka ny manositra an'izany hoe fahamarinana ny sitrapon'Andriamanitra izany hoe zao ny tokony hataovy hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Eny na dia hoe fahasotoana mivavaka fotsiny aza. Misy kristianina ry havana, malala olona be da be kristianina be da be. Zao tenako zao ry havana, manona kristianina fa zao tsy mahafoy akory aza amin'ny andro alahady hanantona an' Jesosy. Variana re any amin'ny plazy, any amin'ny la montagne, any amin'izao rehetra izao, nefa dia kristianina. Ary betsaka raha ny manamarintena manao hoe zay nge rehefa na dia tsy any am-piangonana mivavaka ihany anie zay ao an-tranonay ao. Ry havana fa ny diso-kevitra alefan'ny Satana zany ry havana. Aza diny ny fiarahanareo miangona ozy izy ny teny soratra masina. Aza manadiny ny fiarahanareo miangona. Misy tena hoe na dia manantona azy, na dia indray isam-bolana handray ny fanasan'ny tompo, nefa ny tenin'i Jesosy milaza fa izay mihinana ny tenako sy misotro ny rako no manana ny fiainana mandrakizay. Ka ahoana ry havana nazahoana fiainana mandrakizay any tokantrano any? Ry havana malala ao amin'ny tompo aza mety fitahana itsika ry havana, aza mety fitahan'ilay ratsika ry havana. Vahao izy ka avelao handeha. Aza reraka anao miantsoantso, atsoy foana izy hivavaka, atsoy foana izy anatona an'Andriamanitra, ary atsoy foana koa izy anefa ny adidiny. Misy koa dia tonga ihany koa kanefa dia zao tsy manefa ny adidiny fa dia mipetraka fotsiny tsotro zao mijery ry havana malala. Tsy maintsy manefa ny adidiny, maha-kristianina anao araka ny tenin'Andriamanitra hoe omeo an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra, ny Kaisara izay an'ny Kaisara. Raharay ary aho izy Jesosy, ay zany zay ajako, raha tompo aho, ay zany zay atahotra azy. Fa matetika ry havana efa ny velomina ihany, fa zao mbola eny reny ny fehipaty rehetra eny amin'ny vatana ry havana. Mba tsy ho tsika mihaino zao filazantsara zao ange zany fa mba
ho anisan'ny kristianina tena hoe hovelomina itsika. Ary efa niala teo amintsika daholo ny fatotra rehetrarehetra, ny fehipaty rehetra mba ahafahantsika manome voninahitra n'ilay tompony fahavelomana dia Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta izany. Endre ary havana ny hafaliana rahatr'izay raha hory manakoako eran-tany ity fiantsoana izay nataon'i Jesosy teo hoe mivoaha ka dia izao ivoaka daholo isan-kaizan'i Kristy idro izy ireny fa eo anamy ho afaka mifatorana ny zavatsarotra rehetra ka dia ndreny izy mifampijery mifanatrika amin'ny ilay Jesosy tompony fiainana nanome ny fiainana aminy amin'ny fifaliana amin'ny fiombiana mandrakizay any amin'ny tany tsy misy fahafatesana intsony. Azo reriny voninahitra antsika ry havana ny fahavelomana ao amin'ny Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta. Aleluia. Amen. Ivavaka isika ry havana. Misaotra anao indrindra zahay Jesosy fa mbola novelominao tamin'ny alalan'ny teninao. Mankasitraka Jesosy amin'ny fitiavanao, mankasitraka Jesosy amin'ny teny soa izay mamelombelona ny fanahy fa ainao an'izay mahazoazo tokoa ary fahasalamana ho an'ny mofo rehetra tokoa ny teninao. Taio ny teninao Jesosy, itsiry aty anatinay tsirairay avy. Taio ny teninao Jesosy, ampahery anay hatrany hatrany, andraisanay tokoa tompo fa ianao ilay tompony fahavelomana no manome anay isanandro ny teny mamy mba ahafantaranay tokoa ny sitraponao marina tokoa. Mankasitraka Jesosy malala. Taio ny marary rehetra Jesosy, taio ny tratra ny fahafatesana amin'ny ara-panahy rehetra Jesosy, taio izy ireny mamindrafo ka miantraha amin'izay rehetra mety hitanao Jesosy malala anatin'ny fahafatesana sy fangatsiahana any amin'ny ara-panahy amin'izao fotoana izao. Voageja ny fehipaty Andriamanitro raha ny zanaka matsoa ianao no afaka dia ho afaka tokoa ianareo dia tartany tsirairay avy Jesosy meo fahasalamana meo fahavelomana aminao tompo dia tanteraho amin'ny tsotra aminao mahery manao hoe hita ianao any Jehovah ka hiaro anao hampamirapiratra ny tavany aminao any Jehovah ka mindra fo aminao anondratra ny tavany aminao any Jehovah ka hanome anao fifaliana sy fiadanana ary fahavelomana miaraka aminy. Mandehana ho tompo ary amin'ny fifalian'ny tomponao. Ny vera, ny aja, ny laza, ny voninahitra ho anao zany iray mipetraka amin'ny seza fiandrianana masina sy ny zanak'ondry ho anao efa hatramin'ny taloha.